Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Ny rahalanareo Benoarako vao ihany indray no miaraka aminareo androany mitarika ny fiarahantsika mianatra dia manolotra ny fiarabana momba ampiraritsoa ho antsika tsy akanavaka fahasoavan'ny tompontsika ny ho amintsika mandrakariva hiara-ivavaka isika. Raha inay tsara sy masina indrindra ny danitro tonga eto indray zahay manatona seza fiandrianany voninahitra aho amin'izao fotoana irahanay mianatra ny teninao zao. Avelao ny fahotanay rehetra tompo, azo kafy ny foa mampanahinay amin'ny alalan'ny fananao masina, aizanay mandray ny fampianarana omenao anay androany amin'ny anaratsoanao Kristy o no angathanay izany vavaka izany. Amen. Efa nitarika lesona vitsivitsy ihany aho zay teto amin'ity radio malalatsika ity. Mety efa maromaro ihany angamba ireo manomboka afantatra ahy, ary ny zavatra malaky ahafantarana ahy dia ny amin'ny mahavotsy fiteny ahy, mibadabada ary miamatramatra matetika. Tany am-piangonana nisy ahy tany aloha dia impolokely aho mialatsiny amin'ny fiangonana noho aho mavesadela rehefa miteny. Nisy anabavy anankiray nananatra aho hoe, iza mo no nanao ny vava, iza no nanao ny lela? Aza lany andro mialatsiny ianao fa ampiasao ny vava sy lela ny men'Andriamanitra ho anao. Raha mihaino ahy izany anabavy zany amin'izao fotoana antsika miteny izao dia ho tadidiny fa izy io olona lazaiko io. Hatramin'iny aho tsy nialatsiny intsony, ka mialatsiny aminareo aho raha tsy hialatsiny eto intsony na dia mibadabada fiteny aza araka zany efa nambarako izany. Tenin'Andriamanitra no toritsika eto ka mangataka azy aho hanampy ahy eo ampitondrana ny teniny masina, fa ho araky zay fahaizako miteny azy no hanaovako azy eto. Ny tsetsatsiaritra moa zany ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia mitondra ny lohateny hoe tanteraka ao amin'ny Kristy, lesona 10. Tsy anjerintsika Kolosiana 2:2-12 sy ny 17 koa aza vela hisy tsara nareo na amin'ny fihinanana na amin'ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny voalohambolana na ny sabata, aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Zay zany novaky ny teny. Io ary ny anareo adventista hoy ny fiangonana izay mitandrina ny alahady ho solon'ny sabata sy ireo tsy mitandrina ny zavapady tsy navelan'Andriamanitra ho anina. Aza vela hisy tsara nareo na amin'ny fihinanana na amin'ny fisotro. Inona ny dikan'izany? Tsotra ny valiny ho izy ireo, hano izay tianareo ho anina rehetra.
Aza vela hisy tsara nareo amin'ny andro firavoravoana na ny voaloham-bolana na ny sabata. Inona ny dikan'izany? Hoy izy reo mamaly hoe, efa nifoanany ny tompo ny andro sabata. Satria nahoana? Hoy izy reo, eo amin'ny faran'ny andininy io nivalon'izany fanontaniana izany ho ihany izy reo. De ilay manao hoe, aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Io andininy tsy anjerin'ny herinandro io no ampiasain'ny fiangonana sasany itsipahany sabata, andro masin'Andriamanitra, sy ny zavapady norarany tsy hoanina. Izany tokoa ve no tian'io andininy io ho lazaina? Valiny. Voalohany, tsy misy resaka momba ny didy folon'Andriamanitra ny resaka eto, fa resaka momba ny fampianaran'olombelona tsy mifanaraka amin'ny filazantsaran'ny Kristy no eto. Izay antsoiny ny apôstôly Paoly ao amin'ny Kolosiana 2:2-5 hoe, filozofia sy famitahana foana araka ny fampianarana natolotry ny razana, araka ny abidi-pianarana zao tontolo izao, fa tsy araka any Kristy. Teo amin'ny jiosy mantsy, indrindra teo amin'ny fariseo, dia 2 karazana ny lalàna. Voalohany, ny lalàna antsoratra, la loi écrite, na ny Torah. 13 no isany, ary anatin'ireo ny didy 10. Faharoa, ny sokajin-dalàna faharoa zany a, ny lalàna ambava, na la loi orale, izay antsoina hoe Talmud. Ny Talmud dia tsy inona fa fefina orina manodidina ny Torah, izany hoe lalàna vaovao noforonina mba hanatanterahana amin'ny fahafenoany ny fitandremana ny lalàn'ny Torah. Ndao isika haka ohatra tsotra. Hoy ny Torah, mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Zay zany ny lalàna antsoratra. Fa hoy kosa ny Talmud, izany hoe ny lalàna noforonina mba hitandremana an'io andro sabata io mba hanamasina azy. Tahaka zao zany ny fepetra natao manodidina ny zany sabata zany. Lalana 4 kilometatra no azo na tsy azo aleha am'izany andro sabata izany. Ray zay, etana 4 kilao no azo na tsy azo etina am'izany andro sabata izany. Tadidio ilay paralitika voabedy rehefa nitondra ny fandriany tamin'ny andro sabata taoriany nanasitranany Kristy azy teo amin'ny dobony Betesda, vakio Jaona 5:10. Mahazo mioty salombary harapaka eny an-tsaha ve am'izany andro sabata izany? Tadidio ny mpianatry Kristy ao amin'ny Matio 2:12-15, izay bedin'ny fariseo rehefa nanoty salombary tamin'ny andro sabata ka nihinana izany, ka nahatonga ny Kristy ny teny hoe, fa tompony ny sabata ny zanak'olona, sy ny sisa sy ny sisa. Mihoatsy ny 100 ny isan'ny lalàna fefy manodidina ny sabata fotsiny. Ireo no resan'ny apôstôly Paoly eto amin'ny Kolosiana eto. Tsy nisy na talohan'ny Kristy na tamin'ny andron'ny Kristy ady hevitra momba ny Torah, izany hoe ny didy 10 sy ireo lalàna antsoratra hafa izay miisa 1300 ny tontaliny ozizitsika teo, ary anatin'izany ireo zavapadina tsy azo hoanina.
karaha ny lalàna fefin'ny sabata fotsiny no maherin'ny zato, alay vo aneritreritra firy ny lalàna fefy ny foronina ho an'ny lalàn'ny Torah manontolo izay miisa 320 ireo. Karaha hoy ny tsy anjeritsika hoe, aza vela hisy tsara nareo na amin'ny fihinana na amin'ny fisotro, tsy famelana ny olona hihinana zava-padina tsy akory io, fa resaka mikasika ny fombafomba fihinana sy fisotroana. Raha adika tsotsotra amin'ny teny frantsay izy io, dia tsy ny hoe ce que l'on mange na ce que l'on boit no voalaza eto, fa le mangeant et le buvant, izany hoe ny fomba fihinanana sy ny fomba fisotroana. Alohan'ny sakafo no tsy maintsy misasa tanana, ary nafindra ny mpisorona tamin'ny vahoaka jiosy ny fombafomba fidiovana seremoniely, ka tsy hoe mila madio fe madio fotsiny ny tanana, fa tandremana koa ny fomba fanasana azy ireo. Ny vohon'ny tanana anankiray no akasokasoka amin'ny felatanana ilany, dia tahaka izany koa ny ilany. Fa ny felatanana anankiroa tsy azo ampifampikasokasoana hono, fa tsy mampadio azy, satria naona ny loton'ny felatanana anankiray mifindra amin'ny felatanana faharoa ilany, raha izany no atao. Ka ireo fombafomba ireo no tenenin'ny apôstôly Paoly eto. Izay zany no teny fampidirana sady fanazavana ny tsy anjeritsika. Arak'izany dia efa voazavatsika vakisasaka sahady ny leson'ny alarobia 4 Marsa. Leson'ny alahady voalohan'ny volana Marsa ny taona 1920, ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahalalany, la sagesse et la science de Dieu. Kolosiana 2 ny 1 ka hatramin'ny 7. Fa tiako ho fantatrareo ny hamafin'ny fiezako ho anareo sy izay any Lodiki, mba amin'izay tsy mbola nahita ny tavako amin'ny nofo, mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny haren'ny fahatokina be, avy amin'ny fahazavantsaina ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia i Kristy, izay ny afenan'ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ary izany no lazaiko fandrao hisy hampadiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina, fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo azaho, dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovany finoanareo an'i Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin'ny fisaorana. Izay zany novaky ny teny. Tsara ngamba raha manao étude de texte kely isika eto, takaratsika ny eritreritra mihaoloholo tao an-tsain'ny apôstôly Paoly teo ampanoratana ity epistily ho an'ny Kolosianina ity.
Voalohany, teboka voalohany. Tahaka ny manahy ny apôstôly Paoly eto ny amin'ny tsy nahatongavana rabatana tany Kolosy na Kolose. Miezaka mafy ho anareo sy izay any Lodikia mba amin'izay tsy mbola nahita ny tavako amin'ny nofo aho ho izy. Fatatsika tsara fa ny taratasy fotsiny tsy mahasolo ny vatana tonga mamangy. Fatatsika tsara fa tsy mbola nisy ny appareil photo fankatsary, na ny magnetofone fandraisam-peo, na ny caméra, ny telefona na television tam'izany andro izany. Ka toa manahy izy, ny apôstôly Paul zany, na ny ho heverina tsy ampy fitiavana, na ny mety ho voasongon'ireo fahavalon'ny filazantsara izay anatoerana fanerasera mivantana amireo Kolosiana ireo izay mampiasa teny toa marina nefa mamitaka. Fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza aho, dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy ho izy. Teboka faharoa. Fanampin'izany fantatry ny apôstôly Paoly fa ny fifanatrehana dia miteraka fifaliam-po, miteraka fifankatiavana, fahatokina be. Izany hoe zany ny fifanatrehan-tava mivantana zany satria ahafana manome fanampim-pahanazavana bebe kokoa izany izay hitondra fanampahalalana ny amin'ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia i Kristy. Azavainy eto izany zava-miafina izany, dia tsy iza fa i Kristy izay iafenany ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Tsy fahendrena sy fahalalana fotsiny, fa ny fahendrena sy fahalalana rehetra. Ny teny nadika hoe rakitra eto dia ny teny frantsay hoe trésor. Izany hoe harem-bevava, harena bevata, harena sarobidy. Teboka fahatelo. Noho izany, ny fahafantarana any Kristy no zava-dehibe indrindra. Ka, teboka voalohany, amin'ny fizarana fahatelo io, ankasitrahany sy ahitany fifaliana ny fisiany ny filaminana eo amindry zareo Kolosiana, tsy tahaka ny any amin'ny fiangonana sasany toy ny fiangonan'ny Korinto ohatra. Ny lesitsika manazava fa ny filaminana ao am-piangonana dia tsy filaminana fe filaminana fotsiny ihany, fa kalitao teolojika iankinan'ny fivoaran'ny fiangonana ara-panahy mihitsy. Teboka faharoa amin'io, teboka fahatelo io, ankasitrahany sy ahitany fifaliana koa ny mijery ny tsy fiovan'ny finoandry zareo any Kristy, la fermeté de votre foi en Christ. Ny fitomboan'ny finoana no tanjona, fa ny tsy fiovan'ny finoana fotsiny aloha dia efa zava-dehibe izay. Teboka fahatelo, amin'io teboka fahatelo io, ka manao an'izao famporisihana izao izy hoe, koa tahaka ny nandraisanareo any Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao aminy arak'izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Io famporisihana io no fototry ny lesony alatsinainy. Lesony alatsinainy 2 Marsa
ny taona 2024 mamaka sy mitombo ao amin'ny Kristy. Rehefa mijery sy mandinika ny zava-boaharin'Andriamanitra isika dia mahita fahagagana lehibe mandrakariva. Hitatsika izany rehetra izany rehefa mijery ny biby isika na mijery ny olombelona, ny kitana mambolana sy ny planeta rehetra, ny zava-maniry rehetrarehetra. Fahagagana lalina no hitan'ny masotsika, fa ny fahazarana no mahajamba ny masotsika, tsy ahitantsika ireo fahagagana sesena mivelatra isanandro eo anoloantsika. Ny hazo maniry moa tsy lazaina intsony, voa bitika kely no iantombohany, mitsimoka, mivoaka ny tany, mamaka sady mamahatra amin'ny tany, mandravina, mitombo ary lasa hazo mijoalajoala rehefa afaka taona maromaro. Tsy mety ho takatry ny saitsika na oviana io fahagagana io. Marina fa ny siansa miezaka manazava ny zava-miseho sasatsasany, fa ny siansa tsy mahazava ny hoe nahoana no miseho ny toy izao sy ny toy izao. Fantatry ny siansa fa ny sakafo tovoziny fakakazo avy ao amin'ny tany no mahavelona ny hazo sy mampitombo azy, fa ny siansa tsy mahazava ny hoe nahoana io karaza-tsakafo io no mitondra aina ho amin'io hazo io. Ny siansa afaka mamaly ny fanontaniana hoe comment, teny frantsay, fa tsy mahazava, tsy mahavaly ny fanontaniana hoe pourquoi. Ampitahainy soratra masina amin'ny fanirin'ny hazo amin'ny tany ny fiorenan'ny olombelona amin'ny Kristy. Inona no ataon'ny hazo raha te ho velona sy hitombo izy? Valiny, mamikitra amin'ny tany izy dia velona ary mitombo ho azy. Raha ongotana miala teo izy dia maty avy hatrany. Inona no ataon'ny zanak'olombelona raha te ho velona sy mitombo izy? Valiny, mihinan-kanina. Tsy izy no mampitombo ny tenany. Mihinan-kanina fotsiny izy dia mitombo ho azy eo. Ary raha tsy mihinan-kanina izy dia ho faty. Inona no tokony hataon'ny olombelona raha te ho velona sy mitombo ara-panahy izy? Valiny. Kolosiana 2:2 ny 9:1-7. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Zany vaky ny teny. Raha tsorina izany, ny valin'ny fanontaniana farany teo dia izao: mandray an'i Kristy, miorina tsara ao aminy, mamaka tsara ao aminy, tahaka ny hazo, miorina sy mamaka ao amin'ny tany. Inona no atao hoe mandray an'i Kristy, miorina ary mamaka ao aminy? Valiny. Ny dikany dia mino azy, mandray ny teniny, mankatoy ny teniny, mivelona amin'ny teniny, mampihatra ny teniny. Mora mpitenenana ny hoe mino aho, fa raha finoana mbava fotsiny ihany ny atsika, satria mora tenenina izany, dia ho tahaka ny voninkazo artificiel no iafaran'ny fiainatsika. Izany hoe tahaka ny velona isika rehefa tarafina ivelany, nefa maty ara-panahy, tsy misy aina ao anaty. Hoy Kristy hoe: tomoera amiko ary izaho aminareo.
tahaka ny sampana tsy mahay mamoa ho azy, raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona. Jaona 5:14 ka hatramin'ny 5:5. Raha sanatria ka tsy mbola nisaintsaina lalina ny amin'izany isika, fa mbola mianina fotsiny amin'ny fombafomba mitsilamodamoka mahazatra atsika hatramin'izay, fotoany izao fa antomotra ny andro. Lesy ny talata 3 marsa ny taona 2020 no fantsihina teo amin'ny hazo fijaliana. Kolosiana 2:1-12 ka hatramin'ny 5:12 vakitsika. Ary tao aminy koa no namorana nareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenan'ny nofo, dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nananganana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa matin'ny fahadisoana sy ny tsy fifoforany ny nofonareo, dia novelominy niaraka tamin'ny Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra, ary novonoiny ny soratanany ny didy izay niampanga atsika, dia nesorony tsy ho eo mihitsy izany, ka nohomboiny tamin'ny hazo fijaliana, ary nesorony tsy ho eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miharihary ny fitondrany ireo toy ny fananan'izay avy nandresy. Kolosiana 2:2-12 ka hatramin'ny 5:12 ho zisitsika teo. Hamerina hanao étude de texte indray mandeha fanondrony koa isika izao. Fombafomba ara-pivavahana na lalàna seremoniely anakiroa no voatonona eto, izay azo heverina fa mahafaoka ny lalàna seremoniely rehetra dia ny famorana sy ny batisa izany. Sady voatsiahy ireo no voazava koa ny heviny ara-panahy lalina, satria tandindona ny lalàna seremoniely. Ny famorana ara-batana dia tandindony ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tenan'ny nofo, dia tamin'ny famorany Kristy, dans le dépouillement du corps de la chair. Kolosiana 2:1-12. Ny nofo no iraketan'ny fahotana, ary ny ara-nofo mifanandrina mandrakariva amin'ny ara-panahy, ka mila esorina amin'ny vatana io nofo io. I Kristy no nanala izany nofo ny ota izany ho afaka teo amin'ny vatantsika. Io ilay atsoin'ny Paoly eto hoe, ny apôstôly Paoly zany, famorana tsy natao tanana na famorany Kristy. Ny famorana natao tanana taloha dia tandindony io famorana tsy natao tanana io, izay i Kristy no manatanteraka azy. Ahoana no nahatanterahany an'izany valiny?
nohomboiny na nofantsihany teo amin'ny hazo fijaliana io nofo ota izay tsy maintsy esorina amin'ny vatatsika io, hahatonga ny tenatsika ho voafora ara-panahy, izany hoe ho voadio afaka amin'ny lotony fahotana ny tenatsika. Izay ny momba ny famorana. Ny momba ny batisa kosa dia izao no voalaza. Fa niara-ny levina taminy ianareo taminy batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nananganana azy taminy maty. Zay zany ny vaky ny teny. Mazava tahaka ny famorana hitatsika teo koa ny sary anakiroa hitatsika eto amin'ny batisa. Misy sary anakiroa zany. Sary voalohany, etsy andaniny i Kristy maty, nalevina, natsangana tamin'ny maty noho ny asan'Andriamanitra. Noho ny asan'Andriamanitra no hitatsika eto, fa amin'ny dika teny frantsay dia voalaza hoe noho ny herin'Andriamanitra, en la puissance de Dieu. Izay zany no sary voalohany. Sary faharoa, etsy ankilany, ilay olona atao batisa, isika zany, isika zay atao batisa, atsoboka tanteraka anaty rano be, mba hahazoana mampiseho ny sarin'ny fandevenana, ary avoaka avy tao anaty rano izy avy eo. Amin'ity sary faharoa ity, mbola sary roa sosona indray na sary dobla no hitatsika eto, raha ny heviny ara-panahy no jerena. Mba tsy ampifangaro ny fitenenana teo, oka hahoatsoitsika hoe sary A ny iray voalohany amreo sary roa sosona reo, ary sary B ny anakiray faharoa. Ilay batisan'olona zany, batisatsika. Sary A, ilay olona atao batisa, velona ara-batana, nefa maty amin'ny fiainany taloha, alevina anaty rano be, atsangana avy tao anaty rano be, ary handeha amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Tsindriko mandrakarivany hoe rano be satria ny pitipiti-drano atsipy fotsiny, tahaka ny fanao ny sasany rehefa manao batisa, tsy afaka mampiseho ny sarin'ny fandevenana. Sary B, le batisatsika ihany zany lazaiko zany. Ilay natao batisa, maty arabaky teny, maty ara-batana zany. Nalevina ao am-pasana, hatsangany Kristy amin'ny maty amin'ny andro farany noho ny heriny, ary ho velona mandrakizay miaraka aminy. Ireo zany ny sary hitatsika eo amin'ny batisa. Samy tandindony fahamarinana ara-panahy lalina, na ny famorana, na ny batisa. Fa ity misy fanontaniana manitikitika ny saina. Raha samy tandindona ireo, nahoana ny famorana navela, fa ny batisa kosa mbola tazonina? Tsy ho voavaliko samy rehereto izany. Ny valiteny tsotsotra azoko aroso fotsiny dia zao: raha fantatsika mazava tsara ny hevitry ireny tandindona ireny ara-panahy lalina, hita mazava tsara iza no mbola tsara tazonina, iza no tsara avela, na tokony avela, na tsy maintsy avela. Ohatra, ny famorana. Tsy misy filazana mandrara ny famorana ao amin'ny Baiboly, hoe atsaharo amin'izay ny famorana. Ny voalaza fotsiny dia ny hoe aza terena tsy maintsy ho forana ara-nofo ny mpino, fa efa voafora ara-panahy izy. Satria ny famorana ara-nofo dia fampisehoana ny famorana ara-panahy. Koa satria efa vitany Kristy ny famorana ara-panahy, dia tsy ilaina
tsy terena intsony ny olona handalo amin'ny famorana ara-batana. Ambonin'izany tsy mbola tanteraka arabaky teny ny fananganana amin'ny maty, ka rary ny raha mbola tazonina ny batisa izay tandindony izany. Sady ny baiboly raha teo mampianatra antsika ny amin'ny mbola hanohizana izany batisa izany, jereo Matio 8:7-10. Toizatsika ny étude des textes. Kolosiana 2:4-10. Ary novonoiny ny soratanany didy izay ny ampangana antsika, dia nesorony tsy hoe mihitsy izany, ka nohomboany tamin'ny hazo fijaliana. Zay zany mivaky ny teny. Maro ireo mampiasa n'io andininy io ho enti manamarina fa ny didy folon'Andriamanitra sy ny sabata io nohomboiny Kristy tamin'ny hazo fijaliana io. Ary entindry zareo mandiso ny fotom-pivavahana adventista ijoroatsika io. Izaho dia matetika fandona mafy amin'ireo izay milaza fa ny sabata io voalaza io. Mialatsiny aho raha miteny hoe mifandona mafy fa izay no miseho tena marina rehefa mafy ny ady hevitra. Folo no isan'ny didy folon'Andriamanitra, ka nahoana ny sabata irery no singianina eto. Rehefa miteny amin'izareo aho hoe afaka mangalatra ve izany isika, afaka mijangajanga, azo ataony mamono olona, tsy sahy manao hoe eny zareo ary tsy sahy manao hoe tsy, fa mienahena eny fotsiny. Tsy sahy manao tsy zareo satria efa nilaza fa efa nomboiny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny lalàna. Tsy sahy manao hoe eny koa zareo satria milaza ny tenanao kristiana ianao nefa manao fiainana baranana, mangalatra, mamono olona, mijangajanga. Zao ny fanazavana omeko. Tsy ny didy folon'Andriamanitra no nohomboiny Kristy tamin'ny hazo fijaliana eto, fa voalohany ny didy pitsarana. Ny didy manao hoe aza mangalatra. Raha nangalatra aho dia io no heloka itazonana ahy, io no heloka iampangana ahy, ary io heloka io no anameloana ahy. Dia soratana ao amin'ny dosieoko zany hoe voaheloka nangalatra izy. Tsy ilay didy manao hoe aza mangalatra no nohomboiny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, fa ny didy pitsarana manao hoe voaheloka nangalatra izy. Io zany no homboiny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana rehefa mino azy aho. Zay zany. Faharoa, voalohany hozitsika teo ny didy pitsarana, ny faharoa ny lalàna seremoniely ary voatonona manokana eto ny resaka famorana. Rehefa nomboiny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany ny didy pitsarana nanameloko atsika sy ny tsy fiforatsika, inona no mitranga valiny? Hianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforany nofinareo dia novelominy niaraka tamin'ny Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Kolosiana 2:2-7. Raha atao teny indraimbava izany dia izao no azo ilazana azy. Nofafany Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny helotsika ka avotra isika. Nesorony tsy hoeo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana hoy ny andininy 15. Izany hoe nesorony hiala teny amin'ny tenany ny galona arivoarivo mampiseho ny fiandrianany
sy ny fahamboniany rehetra, fa ny fahotatsika arivoarivo no nobaboiny sy norobainy teny amitsika sy ny fahavalony rehetra, tahaka ny miaramila mahery nandresy anady ka nentiny ary nofantsihany teny amin'ny hazo fijaliana ireny. Leson'ny alarobia 4 marsa ny taona 2024. Aloka sa tena izy, sa tena zavatra. Kolosiana 2:2 ny 5:12 ka hatramin'ny 5:7 vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Koa azavela hisy tsara nareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny volombolana na ny sabata. Aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia ny Kristy. Aza mety ho fitana tsy ahazoanareo ny loka noho ny fanetrentena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavonavonana noho ny fisainan'ny nofo ka tsy mihazona ny loha. Izy no itomboan'ny tena rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Zay zany no vaky ny teny. Efa voazavatsika tery ambony tamin'ny teny fampidirana ny ampahany betsaka amin'ity leson'ny alarobia ity. Raha ireo andinireo no dinina, azo heverina izany fa mbola misy jiosy mitondra ao ampiangonana ireo didiny Talmud ireo, na lalàna seremoniely tahaka ny fanatitra odorana na ny fombafomba fivavahana hafa maro toy ny fivavahana amin'ny anjely ary mampianatra izany ho toy ny lalàna iakina ny famonjena. Aza mety ho fitana tsy ahazoanareo ny loka noho ny fanetrentena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ianareo, hoy ny apôstôly Paoly, ka tsy mihazona ny loha. Izy no itomboany ny tena rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araky ny fampitomboan'Andriamanitra. Tsy tena zavatra ireny ho izy, ny apôstôly Paoly zany, fa aloky ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Fantatsika tsara fa ireny zanak'ondry natao fanatitra ireny, ohatra ny fetin'ny tabernakely, ny mofo aseho, ny fanaovanjiro sy ny sisa, dia manondro mialoha any Kristy. Ka rehefa tonga i Kristy, izay tena izy, dia niraraka ho azy teny ireny fombafomba fivavahana ireny. Manazava misimisy ny amin'izany ny leson'ny alakamisy. Leson'ny alakamisy 10 marsa taona 2024 ny didin'olombelona. Kolosiana 2:2 ny 9:9 sy ny 10:20. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo ho babiny amin'ny filozofia sy ny famitana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidi mpianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. 10:20. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidi mpianarana izao tontolo izao, na ahoana no toam-bola velona
amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety ho didina hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Mizara roa ny karazana didy voalazan'ny apôstôly Paoly eto. Ny karazany voalohany, teboka voalohany zany, ny karazany voalohany dia ilay natsointsika hoe Talmud teo. Andian-dalàna noforon'olombelona, noforonina hanampy ny fitandremana ny lalàn'Andriamanitra atao hoe Torah. Zay zany ny dalàna voalohany. Karazany faharoa dia ireo lalàna nomen'Andriamanitra ihany, nefa aloko ny zavatra ho avy. Ny sasany amin'ireny dia manondro mivantana ny Kristy tahaka ny biby tsy manatsiny sady tsy manan-kilema natao fanatitra fahizay. Ny sasany kosa mampiseho fahamarinana ara-panahy lalina, aseho tahaka ny leçon de choses amin'ny fombafomba hita maso, ary azo tsongaina ho ohatra amin'izany ny famorana na ny fety firavoravoana isan-karazany. Ireo lalàna ireo, ny sasany amin'ireo antsoin'ny apôstôly Paoly hoe filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny ampidim-pianarana zao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosiana 2:2-5, dia tsy misy antony hitazonana azy intsony rehefa tonga i Kristy izay nitondroiny ireo tandindona ireo, na rehefa azo tsara taty aoriana ny dikany ara-panahy. Fantatra fa ireo jiosy tonga kristiana taty aoriana, nefa niaina tany aloha tamin'ireo fombafomba ireo no nitondra ireo fampianarana laniandro ireo tao am-piangonana. Nahazo fahazavana avy any ambony manokana ny apôstôly Paoly momban'ireo. Indroa izy ao amin'ny Kolosiana 2:1 no niteny hoe ary izany no nanaovana ahy ho mpanompo. 2:13 sy ny 2:15. Tsy fantatsika tamin'ny fotoana hoana na tamin'ny fotoana inona no nandraisany apôstôly Paoly zany ny fanazavana avy tany ambony. Tany amin'ny lalan'ny Damaskosy ve, izay voalaza ao amin'ny Asa 7:7 ka hatramin'ny 9:9, sa tamin'izy niakatra tany amin'ny lanitra 7 izay voalazany ao amin'ny Korintiana 2, 2:12 sy ny 2. Fa novakiny batsilana ny marina rehetra ka hoy izy hoe izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahoriana ny tena, nefa tsy manan-kery akory ary tsy mahasakana ny fampanaranana ny fo. Kolosiana 2:2-12 ka hatramin'ny 9:13. Izany hoe tahaka ny misarintsarina fivavahana tena izy ihany ireo fombafomba fivavahana ireo, nefa fivavahana manasa tena sy mandany jiro fotsiny, satria tsy mitondra makany amin'ny famonjena akory, fa ny fanarahana any Kristy ihany no izy. Dia izay ny famitinana ny lesontsika amin'ity herinandro ity. Ny tompo anie hanome hery sy zotom-po ary fahazavan-tsaina antsika mandrakariva eo amin'ny fianarana ny teniny. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotranao izahay no ny fitiavanao lehibe, fa miahy ny fiangonanao tsy tapaka ianao,
ka tsy mitsahatra mandrotsaka aminay ny fahalalana, ny fahamarinana rehetra. Ny fahamarinana dia ny fahamarinana izay mitondranay makany aminao. Ampio zahay hitombo mandrakariva amin'ny fahalalana ny teninao, amin'ny fanarahana ny didinao, eo amin'ny fampiharana ny fahamarinanao. Tahio manokana ny nosonay tompo, fa mila ny fitarianao izahay, ary omeo tsilotsaina sy fahendrena manokana ireo mpitondranay ankehitriny. Amin'ny anaratsoanao Kristy o. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.